moto miaraka aminy somary malomaloka eto satria tsy tazan'ny hazavana eo le masoandro mihitsy ny hoe maloka satria trano jalajala ingeny akavisakanvanany tsara ihany no mampafantarantsika ny atokantrano any fa caméra hatrany amin'ny 50 mahery ihany no misandrahaka eto amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ity ary drone miala avy any amin'ny any ambony any no manakatra izao sary izao izay miparitaka manerana ny Madagasikara ary aingana dia aingana ny fandehany zany cortège Tarcisius hiditra ny lohan'ny collège Masina Misely zany hoe efa hiditra ny Mahamasina satria Saint-Michel io efa Mahamasina aparbe moa zany ny atsona azy dia hiditra ny faritry Mahamasina tanibarin'Andriana amin'izao fotoana izao ary ny vitesse na ny hafainganam-pandehan'ireo dia mitovy avokoa zareo tondra ny moto ny fiara efa voapaitra avokoa any hoe mouvement uniforme ho an'ny physique rectiligne sina rectiligne io vananay ya fa mouvement uniforme dia rehefa hijany izy uniformément varié mahatonga hoe v égale 0 efa hiditra ny Mahamasina amin'izao fotoana izao mampatsiaro ny mpaka-baccalauréat avokoa moa zany rehetrarehetra zany hiditra ny toalohan'ny kianja Barea ny cortège ary dia manondro amin'ny latsaka 2 minitra ny amin'ny 4 ora sasany eto ampelatana 3 ora sasany amin'ny 3 sasany latsaka 2 minitra izany hoe mikadona tsara eto Mahamasina amin'ny 3 ora sasany katroka raha ny fahitana an'izao voakajy avokoa ny cinématique ny timing ny ara lera amin'izao tolakandro izao Bertrand sary hitantsika izao moa dia sary avy amin'ny drone ary migadona eto amin'ny kianjan'ny Barea ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina miaraka amin'ny fanamiana izay mendrika dia mendrika sy raitra tokoa ary misafo ireo andihana gendarme ile mari-boninahitra mahafilo azy eo amin'ny tratrany avy inona filazan'izao moa zany colonel iaka izy manana ny mari-boninahitra avo indrindra dia misalotra izy rery ihany ny filoham-pirenena rery ihany no manana an'iny mari-boninahitra eny tratrany iny Grand Croix ny mari-boninahitra iny moa zany dia nomena teny aminy tamin'ny nanaovany fiainany eto Mahamasina tamin'ny daty 7 janoary 7 teto amin'ity kianja ity dia ny fotoana ametahana azy iny dia amin'ny asaramanitra lehibe tahaka izao marika ny fahefana filoham-pirenena azy dia tsy hevina ihany koa fa mandeha ny razany Rota io iraina amin'ny gadona slow rahatsika Eric et Cœur no anaran'ny tarika manao an'izay hira izay. Raha mamarika isika dia ny andiny voalohany sy ny andiny fahatelo no irainy teo zany Rota io dia avy eo ny mpitondra arovy
ny foloan'ny repoblika izay miandry ny fananganana ny sainam-pirenena malagasy no arahantsika izao. ho anatin'izay no miakatra ny sainam-pirenena. Aorian'izay dia iarahaba ny rehetra amin'ny alalan'ny fiodinana ny Mahamasina ny foloan'ny repoblika raha ny fandaharam-potoana eto am-pelantanana mialohan'ny akany ny toerana ety ambony mangina tanteraka Mahamasina amin'izao fotoana izao satria sady mamatotra ny tady ahoana indray ny amin'izay rifoloana malagasy anio fa 20 ny volana jona 20 sy 20 mankalaza ny fa 20 taona nijorony ny filoala isika koa miarahaba anareo manokana ny tenako ary mankalaza ihany koa isika ny fa 20 taona niverenena ny fahaleovantena ny Madagasikara koa miarahaba ny malagasy tsy vakivolo mankalaza izao asa ramaritra izao ianareo foana noa taraka ary vozona miaro ny vahoaka ny fananana mijerereo ny malagasy ankehitriny koa volona va ianareo anateraka ny maso sava ianareo ijogatrano iaro ny fiantenam-pirenena ho antanindrazana dia iaisalahitsika iaro ny firenena sy ampandroso any Madagasikara.
Rapanjakana manontolo moa zany mitazantsika teo rehefa tonga teo ny filohan'ny repoblika niaraka tamin'ireo lehibena androm-panjakana niaraka tamin'ireo rehetrarehetra teo ny tribune dia ny fitondram-panjakana manontolo no miara-miaina amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana faratampo amin'ny fankalazana ny faharaika ambin'ny taona amin'ny fahaleovantena pirenena miainga amin'ny vatana avy eto amin'ny kianja ny Baria ny Madagasikara toerana izay mazaka mijery hatrany amin'ny efatrarana faharoa alina moa zany no entino ny anara-pahasalamana Tarcissus Rahirinandrasana hitazantsika eo moa zany dia ny général de division général de brigade Saif Odine izay commandant d'ensemble na ireo mpitinapy parka izao lanona anara-miaramila zao no efa miatrana eo anatrehan'ireo miaramila ary hitazantsika ihany koa ireo manam-boninahitra vehivavy sy gendarme eo ambanin'ny faneva avy namatotra ilay sainam-pirenena nomena voninahitra teo ary dia inona fa anomboka tsoela ny tena lanona anara-miaramila. Isy feona mozika ahafahany reto miaramila eto anoloany reto kisaka maka toerana mialohan'ny iveren'izy ireo anao ny matso manoloana ny manam-pahefana sy ny vahoaka miarika amin'ny gradin dia tonga amin'izay zany zao aloha dégagena iny filazan'izany ny tena malagasy hoe kisaka iala teo amin'ny toerana io zareo dia langorona tsotra no andehanany moramora zany hoe mbola tsy matso iny fa ilay fandehanana tongotra tsotra langorona no mandeha fa tsisy mozika fa rehefa iverina avy any zay vao miredona ny mozika ny mpitsoka mozika ny tafika io tokoa moa hafa mpitsoka mozika ny gouvernemanta mpitsoka mozika ny tafika samy manana ny antoko mpitsoka mozika ve ny vondro tafika isan'isany. Ya, ny gendarmerie zao manany azy ny tafika manany azy ny mpitsika mozika ny gouvernement raha ny tena fahalalako azy dia civil mandrafitra an'izay ary efa ohatry ny efa retraité daholo ry zareo reo amin'izao fotoana izao fa tsy fantatra hoe isy mpandimby ve sa tsisy. Misy ezaka kosa natao zany teo amin'ny mpitsoka mozika ny tafika malagasy satria manerana ny renivohim-paritany reny amin'izao fotoana izao dia misy ny mpitsoka mozika ny tafika natao hoe musam musique de l'armée malagasy musam teo aloha fa efa niova zao tao anatin'ity fanitsiana ara-drafitra ity dia lasa hoe musique des armées na musa izy amin'izao fotoana hoe semgam la hoe sema le rambo fara miala ny m zany satria tsy tonoana tsony le malagasy ny organigramme no miova ny anarana fa ngamba ny asa atao mitovy ihany mivoatra kokoa fa tsy dia mitovy misy fahamasamafa azy taloha moa zany dia mpitsoka mozika avy eto Antananarivo ihany zany no misahana nyreny lanonana ny miaramila manerana ny renivohim-paritany reny fa araka ny resahako teo moa zany no niezaka natao zany dia misy foana ny fanofanana an'ireo atao hoe mpitsoka mozika teo anivon'ny tafika malagasy ary efa nasahana ny renivohim-paritany zany mpitsoka mozika ny tafika amin'izao fotoana izao ary afaka makalaza ihany koa afaka manao zay ataoko hoe fanomezam-boninahitra ho an'ireo ianareo miaramila mana atao hoe ingénieur informaticien dia mana koa musicien le hoe béret noir ny sport moa dia hoe cosfa etsetretsetra dia mbola misy ve le en gendarme le béret noir ho an'ny polisy ngamba FRS taloha nalaza be daholo zany zany hoe any amin'ny variété miresaka mozika mantsika eo amin'ilay fiavaozana daty orina raha mahakasika ny polisy pirenena misy ny orchestre atao anivon'ny polisy pirenena misy ny ireo mpampandina mpalaza azy tamin'izany fotoana izany mbola misy io fa zava-baovao izay ilaina fantatry ny olona rehetrarehetra koa efa niforona ihany koa ny mpitsoka mozika polisy pirenena saingy mbola eo an-dalana ny fampiofanana sy ny fampianarana azy ireo zany amin'izao fotoana izao ho hitatsika angamba ny traiko hoe amin'ny fankalazana fahafirin'ny fety pirenena dia mba handray anjara tokoa ny mpitsoka mozika polisy pirenena. Ya, commissaire Fidy Randriamiandra no nisolotenan'ny polisy pirenena totra fanazavana teo makasika ny akolafy misy andro zareo miresaka mozika mantsika mandra-piandry ny fiverenan'ilay mpanao défilé mpanao matso Bertrand. Misy filaza azy ve iny le ohatra ny feona langorona fotsiny isa dia feony dangorona ny lazana azy inona no andikanareo tamboro io moa zany ny atao hoe tambour
dia arak'ilay tenin'ny Tarsius teo hoe langorona izy amin'ny teny gasy fa iny zany no ahafahana manao déplacement na fifindran-toerana. Raha vao manao fifindran-toerana zany dia iny no ampiasaina aloha mba hampalakilaky azy kokoa. Fa raha le fanaovana matso mihitsy no anaovana an'izy sady vizana le miaramila mialoha no miadana loatra le fanaovana anazy dia iny moa zany no natao mba ahafahana mifindra toerana. Tsy ivona ihany fa anomboka tsy ho ela ny matso ho ataon'ireto andian-tafika ireto arakaraka ny akolafiky kery misy azy na ny corps misy andry zareo dia maka toerana mangina mamasina maritra zay rehetra zay langoronina no mikaretoretoka ao ambadimbadika ao mandrapifindra reto miaramila vata miaramila ireto. Mampiavaka ny tendray mitoraka ty andray anjara matso ihany koa moa zany ny ao amin'ny fiarovana ny ala. Ny fiarovana ny ala andray anjara zareo isa-taona moa zareo mandray anjara foana. Zandarinala moa filazandreny taloha. Zandarinala fa anisan'ny zava-dehibe zany satria raha ny fanambon'ny fitondram-panjakana zany tamin'ity izay nataon'ny filohan'ny repoblika dia ametraka ny Madagasikara ho tena ho maitso. Madagasikara maitso no tanjona mifanaraka amin'ilay fandarantsika amin'ny TVM eo nosy maitso zany izany fanamaitsoana. Tsika rehetra moa samy resy lahatra daholo fa manana olana be dia be eo amin'ny fahasimbana eo amin'ny tontolo iainana dia manana ny lanjany lehibe koa ny fahatongavana izy ireo. Iverina amin'ny resaka saina isika misy an'io tahona saina io MAT zay ngamba finoratra azy ma tahona saina ahoana ny fotom-pisainana momba an'io tahona saina io. Tarsius ny atao hoe mande drapeau zany natao an-tsaina dia anisan'ny zavatra tena tokony tanjovana ihany koa, anisan'ny fanajana ny sainam-pirenena ihany koa zany. Ny saina moa zany dia resahana eto fa dia hoe saina zay lamba hitantsika io fa sanatsia koa vordamba fa manana ny lanjany manokana io sainam-pirenena io ary tokony ho hajain'ny malagasy rehetrarehetra tsy vaky vola. Tsy ny olona amin'ny fitondram-panjakana ihany no tokony hanaja ny saina fa na ianao rehefa malagasy ianao dia tokony hanaja an'izany saina zany satria iny mariky ny fianjanam-pirenena na azaontsika fahaleovan-tena. Ka ny atao hoe ny taho-tsaina zany na ny atao hoe mande drapeau dia tokony ho ifanaraka amin'izany saina zany ihany koa fa tsy dia hoe vatakazo na hoe zavatra hitantsika ireny ary zavatra iarahantsika mahita zany amin'ny toerana izay misy antsika tsirairay avy eny. Tokony hoe hiezaka zany ny rehetra zay tokony hoe manana sy tokony hanangana an'izany saina zany mba hametsaka zany amin'ny fenitra. Ary roantsika ty zavatra nataon'ny atao hoe ny havana sinoana nao an'ity kianjan'ny Baria ty rehefa natao ny fangatahana hoe tokony hisy mande drapeau eto amin'ity kianjan'ny Mahamasina ty na dia tsy mifanaraka ary amin'ny atao hoe fipetranapetraky ny FIFA fa rehefa nametraka baiko moa zany ny fitondram-panjakana hoe tsy maintsy isina mande drapeau dia misy ny antsika ary tena isaorana ny zareo zay isaorana ny fitondram-panjakana koa nampisan'io mande drapeau io ary tena manara-penitra izy io. Tsara ho marihana fa na ny fomba nametahany zareo n'io saina io na ny zavatra ao anatin'io zavatra io ny mekanisme nampiasaina amin'io dia tena raitra dia raitra. Tsy tady anankiroa ariky ny fahitantsika azy ny fisintomana saina eto fa manivelona ampiakarina manivelona zany io saina io izy ny atantsika teo fa tsy dia hita mazava tsara nga mandresary teo ary nisy ny atao hoe karazana fampianarana ho an'ireny ankizy nampiakatra saina reny satria ny atsika tsy maintsy miaraka amin'ny atao hoe ny muzika zany ny fiaina mozika fampiakarana ny saina. Feokira fampiakarana muzika iny zany fampiakarana ny saina fa tsy hoe ny saina fa tonga nefa n'le hira fampiakarana muzika mbola tsy tapitra ka zay zavatra zay anisan'ny hoe zava-dehibe ihany koa amin'ny fanajana ny sainam-pirenena malagasy. Arak'izay fanazavana teo izay moa dia mbola langorona aloha no mitondra an'ireto mivoaka ny teny ianao hoe manara-penitra ny saina natsato misy anaky efatra izy eo sady efatra angamba izy iny ilay tahona saina miara-mitsatoka eo dia no ampovoany no nampiasaintsika ny sainam-pirenena ngamba ilay ambin'ny taho-tsaina sasany ho an'ny sainan'ny firenena rehefa misy lalao iraisam-pirenena eto dia ny sainan'ny CAF ohatra sainan'ny Madagasikara sainan'ilay firenena roa mifanandrina tahaka izay iray roa telo efatra dimy zany hoe symétrique.
raha antsika mikasika an'izay sainam-pirenena izay raha ny hoe ny mady drapeau dia raha antsika raha ohatra ka miditra very amin'ny tribune centrale ria dia misy atao hoe mady drapeau maromaro hitantsika mitsanganao tsaro marina fa misy anankiroa zany izay manakaiky ny ataoko hoe ny vavahady amin'ny ilany anankiroa inona atao hoe drapeau d'accueil io dia tsy maintsy ny sainam-pirenena malagasy no mipetraka eo manaporo fa hoe eto amin'ny tanin'ny république malagasy zany no tonga zany ny atao hoe ny olona zay ho avy eto satsia ty moa kianja manara-penitra andraisana an'ireo firenena rehetra zany zay tonga eto dia ny sainam-pirenena malagasy no mandray anazy ao amin'tao hoe ny drapeau d'accueil fa ny ilany anankiroa kosa zay misy atao hoe mady drapeau sivy isany iny zany no nanehoantsika n'ireo sainam-pirenena zay atao hoe hovahiny tonga eto amintsika arakaraka n'izay zavatra andraisantsika azy eto sy zafan'izay koa zay miantsana misy anakenina zany hitantsika ry akaiky ny gradin ria reny zany natao hoe andraisana ihany koa ireo firenena zay mety hoe fandray amintsika arakaraka ny zavatra atao hoe eto amin'ity kianja ty ia mialohan'ny idiran'ny matso dia mbola isy ny fampisehoana kinjanana démonstration taekwondo zay efa tazantsika tovolahy ceinture noire miandry ny fanakisana nyreto miaramila ireto ary ny mpitsoka mozika moa no mamarana azy araka izao ahitana azy izao manodidina ny kianja dia maka toerana any ambadiky ny any ivelan'ny kianja tanteraka izy mianakavy ireo izy rehetrarehetra ireo dia iroso amin'ny démonstration taekwondo isika. Ireto manao akingana reto moa zany manao fanamiana miaramila ve izy reto? Ia, izy reto dia tsy miaramila fa piasan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena dia ny maître Narinja 4e dan sy ny expert coréenne 6e dan no nanofana an zareo tao anatin'ny fotoana fohy montsy satria tao aorianan'iny fioboana iny vao nanomboka ny kotrana raha izay ny azo itenenana anazy. Ministère fiarovam-pirenena zany ny général de brigade Rolando zany Rajostera Rolando no atao hoe misahana tamin'ny fanomanana nyreto hitantsika zay misehosehatra amin'izao fotoana izao reto. Misy tafo-kapila maromaro raha fahatazanako azy homan'ny eto aloha misy etsika ho ataony anapa-caméra angamba reto tovolahy matanjaka reto ary manao fihetsika miaramila. Misy tovovavy eo misy tovovavy eo akaiky io. mozika snow. Ty taekwondo ty moa zany dia mizara roa, misy ny International Taekwondo Federation dia misy ny World Taekwondo Federation avy any amin'ny firenena koreana tatsimo. Dia izay zany no aseho an'zareo. Mety ho gagagaga ihany tsika hoe fa ahoana fa raha ny tena izy zany tokony nanana fotoana misy concours zareo no manana fa taoriana fiobonana vao natao ty fiomanana ty. Manao feloha fotsy mena maitso.
Amin'ny fomba fototra fanaovana ny art martiaux salamtono moa dia misy foana tahaka izao ilay atao hoe kion de base izay no ataon'ireo mpanao taekwondo zany eto izay mizara roa na manao felo mena ny andaniny ary manao felo maitso amin'ny koa ny akilany dia miditra amina famakina ireo kapila tafitanimanga toy izao le manao le fotsy saina fotsy dia indray mena dia indray maitso le fotsy mena maitso anankiray vehivavy tazantsika dia hitantsika tao fa fampiarana ilay kiona izay nataon'izao tery aloha zany fanaovan'izareo ny karazana sarinadina kobamo zany fampiarana malagasy ary fanaovana izao dia mila fanazana-tena fa tozopozatra sinema fotsiny fa misy tena ilana izao mandeha ilana fahaizana miarana fotoana zany dia amosina misy ny olona mianatra ny tony art martiaux tony mba ahafahany miarantena io moa sady tena izy no tsy tena izy tambatra izay kisarisariny ihany nefa tena izy ihany koa dia tahaka izao ny akinjaniny mpahay taekwondo aroso eto amin'ity fetity efa nisy indray maka teto fahaizana milatsaka merinaina misy ihany koa fahaizana sarina tahaka izao amina etsika mombana hayady izay moa le tena malagasy dia miroso amin'ny démonstration manaraka isika misy katsa kely katsa farany zany tena iny heritsandriny anankiray dia mokondoha le farany ary reny heritsainana avy tanan'ireny satria fahoany misy fifatohany tondray ny fahaizany manao amina roulade izy ho an'ny amateur
izy. Misy fihetsika mirindro sa maramila ihany a miara-mihetsika dia miara-mijanona karazana dimirindra ihany koa izy karazana mitabe mitabe azany mitabe zany anisany efa nandalo teto amin'ity toerany ity zany mitabe zany tamin'ny taona fitovifotsy zany tany tamin'ity atsika azy zao moa dia mandeha ny démonstration na ny fampisehoana akindrana mampirina an'ireo vaky kapila potitsy kapila ratissage ozy en général manakambara kely zao no atao hoe ratissage zany hoe tsy mamela indisy zany salamy tsy nandalo teo raha ny tena izy tokony adio tanteraka mihitsy zany toeran'io rehefa vita ny zava-tsy nataonareo anisan'ny fanazarana miaramila koa zany amin'ny atao hoe any amin'ny aiady natao hoe resaka combat raha atao nandalo amin'ny toerana reny ao zany a dia tsy atao mihitsy nafantarana hoe nandalo teto reny miaramila reny mba tsy ahafahana manaraka ny zay dianao ratissage zany hoe rehefa avy nandro vary esorina dolo ny ampango rehetra fa vilany tsisa tavela raha ara-eritreritra hoe diovina avokoa salamy tsy nisy nandalo teo ratissage izy en général teo a dia io koa moa le hoe diovina ny toerana satria andalo eo ihany koa ny matso a dia verina amloniny ny amin'ny toerana misy azy a ny ireny akora nanaovana fampisehoana akindrana ireny na démonstration dia miala ny kanja moa zareo dia iroso amin'ny raha ny fandaram-potoana ny akmil zany zao no hiditra indray a raha ny fahaiza manao ny CMIP izay vaovao ihany koa le hoe misy kolotsaina japonais ataon'ny enfant de troupe na ny CMIP sekoly miaramila pirenena fianaran-tsoa beravina ho arosoantsika eto ihany koa amin'izao tolakandro izao dia anivon'ny akademia miaramila ateoantsika zany tafantsika L'Académie salue en général Lucien Sekula Bunga, Aragarabila Zan, Ny saramidrina dia semiavaka ataon'ireo miaramila mitambasy ary atao anaty fahandrinana tanteraka. Dia maka toerana zareo akademia pirenena ireto akademia akademia militaire akademia miaramila zafady ireto manao fanamina Madagasikara manokana dia volana Jolay ny taona 2020 vokany amin'ny volana Jolay amany ary manezeny fahatelovolo kosa izay klasy dia mivoaka amin'ny taona ho avy ho rahantsika izany fietika mandrina izany. Ny sainam-pidirana rahantsika efa dia ataon'ireo mpianatra manam-bonaina ao amin'ny andian'ny vantana faharoa efapolo sy fahatelo efapolo ka ny mpianatra manam-boninahitra Ivaolova Tahiny sy ny mpianatra manam-boninahitra Rakotra Manakasema andian'ny vantana faharoa efapolo ary ny mpianatra manam-boninahitra Safizingalahary Vilimanambotsy andian'ny vantana fahatelo efapolo no mikarika sy manendry izany. Ary izany fiantsona izay dia mikamily isika hanaja ny fahanginana tanteraka mandritra ny seho.
inona no azo ilazana n'ity fihetsika manokana ataon'ireo mpianatra manambonazy. Ity moa zany no atao hoe silent drill izay ny firenena amerikanina ny mpianatra atao amin'ny West Point tany États-Unis no isan'ny namolavola sy namorona an'io. Tany am-piandohana izy tia dia mpinamana vitsivitsy no ny famotoana hoe andeontsika mba hiezaka hanao fampisehoana amin'ity basitsika hoentintsika isan'andro ity. Dia taty aoriana zany nanaiky ny tao amin'ny West Point nanaiky le isatria nahita ny firindran'le zavatra nataony zareo dia lasa nipetraka ho tradition mihitsy. Dia maromaro koa moa zany ny mpianatra malagasy no efa natany amin'io sekoly io dia tonga taty aoriana ny mpitarika tao amin'ny akademia militaire na mpianatra ny mpianatra manam-boninahitra n'ity silent drill ity. Izy ity moa amin'ny silent drill azy dia tsy tokony ho commenter-na be fa dia mijery ny maso mijery an'ilay fihetsika fa kosa misy mibaiko izy ireo, misy mpianatra mibaiko izy ireo dia manaraka fotsiny ny ambiny. Io zany mangina tanteraka fa ny fikapoky ny basy mitsatoka iny le manen'ilay tak dia le ngadona iny zany zao misy mesure inona zany paika mesure fictive paika an'eritreritra miara-milatsaka dia nan'izao firindrany zao misy filaharana voarindra tsara hoe ny voalohany tamin'ny fanarify amin'ny farany amin'ny olo andiny anankitelo dia le hoe drill silent drill nanomboka voainga akaingana zany izy no nraisina zareo amin'ny sekoly endriny manamboninahitra ambony akademia. Ya voaingana azo atao hoe voaingaingana satria tamin'ny andronay tao zao mbola tsy nisy an'izao zavatra zao fa reto mpianatra zandry taty aoriana no nanao an'ity zavatra ity. Izy ity zany tsy dia nanano sarotra antsika malagasy no nianatra an'le izy na dia raha mijery zany tsika ohatry ny sarotra ihany fa natotosana anazy fa tsy dia nanano sarotra antsika malagasy no nianatra azy. Ny antony nisy an'ilay asa-pinga ange taloha tamin'ny fotoana androny taloha tany nisy ankizy ny any atsimo any mbola misy maromaro manao an'ilay izy. Ary amin'ny fotoana toy inona no anehoana an'izao fihetsika izao? Amin'ny cérémonie ihany aloha zany rehefa misy lanonana ara-panjakana ohatr'izao zany na fandresena na fotoana ohatr'izao no anehoana an'ilay izy. Mangina tanteraka eto Mahamasina zay silent drill azy dia RI2L teny anglisy moa zany hoe avy any États-Unis no nahazahoana an'izao ninarana an'izao fihetsika izao dia miomakomana ho ikisaka ry zareo ao aorianany ity io zao ataontsika hoe fihetsika mamaraparana an'ity fidiran'ny zareo ao amin'ny akademia miaramila Antsirabe ity. Efa nisy aloha tamin'ny herintaona teny amin'ny kianja ny firevetena tamin'ny match tamin'ny herintaona fa dia aloha arahantsika ny fanaovana azy sy aloha ampiaintsika kely aloha azy. ohatran'ny hoe mivavaka mangina sady mandohalika ange vao manomboka hoe Bertrand mahatamana tokoa aleo lavalava tokoa satria vaovao tanteraka ary ka mampiasa sabatra dia anjarantsika eny atokantrano any samy mamatapatatra hoe iny
hetsika vaovao ataony mpianatra ao manam-boninahitra ty silent drill moa no ilazana azy eto. Mampahatsiaro an'ilay fihetsika ty amin'ny civily lay manao yoga hitanao lay maka concentration dia mifantoka ny saina dia mahazo énergie ny vatana ary io énergie io finoana no mitondra an'io onja ihany koa ataony iny le onja le fanaotsika eto amin'ny gradin rehefa hoe toan'ny ekipa malagasy onja le ataony zao onde onja daholo reny. Ty zany dia resaka onja fotsiny tsy mihetsika eo amin'ilay toerana fa ny kio ny basy ny sandry ny loha vandimby mionjina zay le mahafinaritra mahavariana. Fanao tsy mihetsika izy feo plasy eo ihany miara-miodina indray tsy hoe miara-miodina fa mifandimby miodina. Dia ao anatin'ny hetsika démonstration silent drill any académie militaire académie miaramila isika. Mbola zay izy Bertrand onja miampita mifandimbiasana mirindra onja mirindra ao anatina firaisankina ihany koa satria misy fiarahana tsy misy maningana mihitsy zao fa dia zay ataony iray dia ataony anankiray avy aty akavia miakavanana dia avy eo akavanana miakavia dia manao miakavia miakavanana akavanana miakavia eo ilay fihetsika. Misy fiomanana sy misy fanazarana atao amin'ny tahaka voaka tsy mandeha azy zao hoe ataotao fotsiny eo fa misy fiomanana misy norme ohatr'izany mandeha roka ihany misy fitsipika mifehy azy. Mampatsiaro ny kilaon'ny ankizy fahiny manao raboka dia ampovoany izay tratra dia verinao an-tsaina avokoa ampijerena an'ilay fahafinaretan'ny maso e. Eto moa zany tsika misy zavakanto ao anatiny. misy an'ilay tamin'ny herintaona izy io teo ambony estrade no nataon'izy ireo dia ino tsara ny mipaky an'ireo le basy fotobasy izy ireo fotobasy estrade amin'ilay groupe tsy rentsika reny fa misy fankasiana amin'izay mitefoka amin'ny ciment fotsiny eo ambany eo fa raha hazo zany teo ambany dia eny kokoa ilay raha fitinina dia hoe fahaizana mandrindra fihetsika voalamina amin'ny aloha ary toy vakana ifandimbiasana izy io ao anatina fahahinana tanteraka ary karazana hoe baiko amin'ny alalan'ny maso fihetsika anankiray fotsiny atao hoe ianao zany tsy maintsy miambina ny eo akaikinao
vao metsika kely no akaiky dia anjaranao manaraka eo ary segonda ny elanelan'io fihetsika io satria tsy mahazo mitoditodika fa ny fiambenan'io akaiky no mibaiko ny anjaranao dia makany mba ho tonga amin'iny firindrana mahafinaritra iny miendrika sarim-boninkazo tarafina dia ty ambony amin'ny sary amin'ny drone moa na rahantsika teo dia miendrika voninkazo zao mety dia ay pétale sépale pétale ilay aty amin'ny vodiny fa sépale ilay felam-boninkazo ho an'ny biologie végétale zany calice ilay mitazona azy miendrika voninkazo ilay fahafiretany maso izay ny tena ampitaina amin'izao ho antsika eto amin'ny télévision moa dia feno ny hevitra fa ny any amin'ny radio zao mitantaran'izao tena ohatra mitantara baolina ilay fihetsika satria ny olona tsy mahita an'ilay sary nefa mangina miasa kokoa ny namantsika amin'ny radio amin'izao mampita dia karazan'ny mamaraparana Bertrand izy le dégagement taremarika araky ambinipolo zao hitantsika izao 6-1 fa araky ambinipolo taonan'ny fahaleovan-tena manao taremarika enina sy iray le iray zao ohatran'ny arial zao le iray zany tokony sangany kely ery fa io zany le taremarika digital zay ngamba mora azahoana azy ho an'ny informaticien chiffre numérique dia manome niny 1 teboteboka manome 1 iny fa hafa moa ny zao caractère digital ho an'ny mpikirakira ordinateur dia mivoaka ny kianja reto mpianatry ny akademia miaramila ireto dia izay ny fampisehoana silent drill nataon'ny akademia miaramila na Antsirabe aorinan'izay dia hiditra indray amin'ny fahaiza-manao Japan le teo amerikana fihetsika nolovaina tamin'ny zareo amerikana araka nambaran'ny mon général teo ny an'ny sekoly miaramila pirenena indray dia fihetsika ny anarana tamin'ny zareo japonais no homan'ny sekoly miaramila pirenena aorian'izao reny zareo CMP ny tao hoe taniketsan'ny folo alinda ao ampiaravina fianaran-tsoa no sekoly ianaran'reto mpianatra ireto ary hiditra izy eto amintsika moa asa ngamba afaka miresaka momban'ny CMP sika i Bertrand ny sekoly miaramila pirenena fianaran-tsoa taloha niditra tao ny classe de terminale dia taterina baccalauréat dia ahoana ny fidirina amin'ny CMP amin'izao fotoana ho an'ny sekoly miaramila pirenena manokana moa zany dia ny tariketran'ny sekoly dia ny fahaizana fahendrena fandresena tany amboalohany tokoa tany amin'ny tena fanombohany dia misy ny départ sixième en filaza azy zany hoe ny mbola kely mihitsy dia miditra classe de sixième zany hoe afaka CP dia makany dia misy ny tateoriana ny afaka BPC ny makany tateoriana nisy ny niditra classe de terminale nanao an'ilay école préparatoire taorinan'izay zany hoe miofana mandritry ny rotaona any amin'ny université zany hoe ao anivon'ny CMP ihany mba alohan'ny idirana any amin'ny sekoly manamboninahitra dia eto zany zareo dia hanao an'ilay synchronisation japonaise izy ity moa zany tato ato dia misy fifaninanana iraisam-pirenena mihitsy amin'ity resaka synchronisation ity zany hoe tsy zareo japonais tena namorona azy tsony tena mahazo an'io zavatra io tateoriana fa firenen-kafa satria samy miketrika ny atsara azy dia anisan'ny mamolavolana ny ao amin'ny ivon'ny CMP amin'izao fotoan'izao mbola tsy misy ny fandraisana tovavy eo amin'ny CMP fa ny aty amin'ny efa zokony no misy an'izay misy antony manokana ve tompoko io moa zany arakaraky ny baiko sy ny rindran-damina avy any amin'ny ministera ihany raha ny tokony ho izy azo atao no mampiditra mpianatra zazavavy ihany fa kosa misy fotoanany daholo ny zavatra rehetra dia atomboka aty amin'ny zokizoky aloha
any amin'ny manamboninahitra no nisy tamin'ny voalohany a dia misy zany zao manamboninahitra lefitra efa misy tovavy a dia ny any miaramila kely amakely azy a mety mbola nahirakirana ny taizan'ireo tovavy ireo dia mbola tsy tonga amin'izay tsika izao aloha. aloha raha antsika ny zany fanevany semipy zany tamin'ny heritaona ihany koa rehefa nation reto mpianatra amin'ny miaramila firenena reto fihetsika nataon'ity anisan'ny zava-baovao nentin'ny colonel Robinson de Martin izay taliny zany sekoly miaramila firenena izany zao zava-baovao eto amin'reto mpianatra miaramila voarahantsika izany etsika izany. Mampatsiaro an'ilay satria japonais mampatsiaro an'ilay défilé-ny communiste rehefa mandeha ny miaramila rosiana dia ohatr'izao ny fitopatopan'ny sandry sy ny fandehanan'ny tongotra ao antsika manaraka ny horonan-tsary miresaka n'ireny horonan-tsary tatsinanana ireny anisan'izany ny Japan. Misy sonjaka koa sady manaraka ny maso a mankafy loararotina hitonana fanazavana momba an'ireto zatovo kely tanketsany miaramila ireto raha ny fantatra tateoriana niverina indray ny sampana teknika ao amin'ny sekoly miaramila pirenena Beravina Fianaratsoa ahoana ny amin'izay capitaine de corvette Randria Nekena Totsoso Sendrasina avy amin'ny tafika Andramasina. Eny namana Tarsius raha ny fahafantarantsika azy tamin'ny andro teo aloha dia nisy tokoa ireo mpianatra ao amin'ny sekoly miaramila pirenena izay mianatra ao amin'ny lycée technique Beravina Fianaratsoa. Nisy fotoana nefa izay fiaraha-miasa izay niato fa nanomboka tamin'ny taona 2022 teo dia nisy ny fandraisana classe de seconde izay anaraka ny sapam-piofanana ara-teknika ary mianatra any amin'ny lycée technique Beravina. Ny anton'izay moa dia mba ahafahan'ny tafika manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia izay tena miazakazaka tokoa amin'izao vaninandro iainantsika izao dia tsy maintsy asiana ireo mpianatra izay manaraka an'izay lalam-piofanana izay mba tsy hanahirana ny tafika fampiasana teknôlôjia. Amin'izay resaka izay ihany tsara marina fa tamin'ny amin'ny taona raika amin'ny valopolo tany no nandraisana mpianatra teknika voalohany atao amin'ny sekoly miaramila pirenena ary izao izy toizina zao amin'izay isaorana fiara-miasa avy eo amin'ny ministeran'ny fampianarana izay nanao fitsidiana tany tamin'ny fotoanandrony nahafahana nampalakilaky an'izay zavatra izay. Amin'izao fotoana izao dia efa manjay mpianatra masampana teknika indray zany ny mpianatra amin'ny sekoly miaramila pirenena ary teny ihany koa no nilaza eto fa ny atao hoe ny SEMA mandeha be tamazoriny tafy n'izao fotoana izao dia nivoaka avy amin'ny sampana teknika spécialité bâtiment travaux publics. Resaka fampianarana tsy dia resaka vokatra ihany koa zany vokatra azoisany miaramila inona no atao hoe vokatra sampain-tanana satria mijery tamin'ny ketsatsika eto fa maro ihany koa migalona dia mamparitaka eto Madagasikara manam-boninahitra maromaro iverina fa hitora ino
io moa zany tena ho an'ny tafika manokana dia maro dia maro ny zavatra azo tsapahitanana raha tsy teny afa-tsy ny ohatra hoe teo amin'ny 400 sy arivo teo zao ny basy tsy ara-dalàna no potehana tamin'ny novembre 2020 teo ihany koa teo amin'ny 9 alina teo ny basy na fitaovam-piadiana ny contrôlena na nosavaina sy natao ataratasy ny taona 20 teo ihany koa zava-baovao nataony teo anivon'ny tafika ny fitsarana miaramila izay nandraisana vehivavy voalohany tamin'ny taona iny nahatratra teo amin'ny 2 hetsy ny mahery teo zany ny mpandray anjara tamin'izay ary teo amin'ny ray hetsy tamin'ireo mahery kely dia tovavy daholo ny tsara miaramila ohatry ny fitsarana miaramila rehetrarehetra ihany teo ihany koa ny fampidirana ho mpiasa raikitra na engagement ny miaramila teo anivon'ny armée de terre dia nisy 700 lahy no nampidirina tamin'iny taona 20 iny teo anivon'ny marine nationale dia teo amin'ny 200 no nampidirina ary teo anivon'ny tafika nabakabaka dia teo amin'ny 100 lahy teo no nampidirina izany hoe entina anatevena ndaharana ny isan'ny miaramila satria le zavatra vaovao ohatra hoe le base opérationnelle avancée sy le détachement spécial de sécurité vao naorony ireny dia mitaky olombelona hiasany ka ireto le vao raisina ireto zany no anatevin-daharana any fotony teo ihany koa zany ny opération maromaro mahakasika ny asan-dahalo natao tsy kely nefa ny tsy azo adinoina ny resaka covid teo satria nanomboka tamin'ny fametrahana ny bataillon multimission numéro 1 sy numéro 2 teto Antananarivo sy tany Toamasina teo ihany koa ny fandefasana ny bataillon multimission numéro 3 tany Tsimo mahakasika ny Kere dia teo ihany koa zany fananganana ny bataillon multimission numéro 4 voatsela koa tamin'ny marsa teo nahafahana nampiena faran'izay aingana ny fianaky ny covid teo ihany koa ny fandraisan'ny miaramila anjara tamin'ny fanisambahoaka mandritran'ireny fioboan'ireny teo ihany koa ny fanampiny miaramila ny fanaparitahana ny vatsitsinjo sy ny campagne de désinfection filazantsika azy nandraisan'ny tao amin'ny CPC anjara mavitrika raha tsy tena afa-tsy izay teo amin'ny miaramila zay fa teo amin'ny gendarme ie arak'izay ihany koa moa dia teo anivon'ny gendarmerie pirenena dia nisy ihany koa ny fananganana ny asa vaovao entina anatsarana sy misy moa leo mpianatra zay mivoaka avy any amin'ny sekoly zay efa namonjy avy hatrany amin'ireny toerana ireny misy ihany koa arak'ilay voalazako teo ny BRS na ny brigade routière spéciale zay isa 4 izy ireo eto Madagasikara
zany hoe any amin'ny groupement ny amoromaniny no misy ny anankiray any valamanakana ambositra ao amin'ny faritra atsinana na sahamamy brigaville dia any amin'ny groupement ny menabe ihany koa analakininina miandro vazo amin'ny groupement nalamanga amboly miarina ankazobe ireo zany a dia natao indrindra entina isoroana mialohan'ny fanafiana eny amin'ny lalana ary afaka mba mandray andraikitra ary intervenir avy hatrany a amina mety tranga mety isehoany izany fanafiana eny amin'ny lalana izany misy ihany koa ny fiarovana n'ireny air zay natao eny amin'ny lalana eny air de repos zay efa fantatsika misy amin'ireny faritra ireny zany izany BRS zany zany dia natao indrindra mba hampifanganana ary ihany koa hampalakilaky koa ny intervention zay atao raha sanatry ka misy trangana fanafiana eny amin'ny lalana ny antony ametranan'izy ireny moa zany dia entina isoroana mialoha ny tena tanjona ny mba tsy isiny izay fanafiana zay farany dia farany moa zany dia misy le antsoina hoe peloton de surveillance côtière zay misy anankitelo any amin'ny faritra ny analanjorofo any tanjona mananara ny ray ny faritra anosy any manatenina taolagnaro ary any amin'ny faritra sava ambohitra lanana any antala ireo zany moa dia entina anarana maso ny faridranomasina atsika eto Madagasikara izay zany dia entina maneho amintsika fa eo anivonina gendarmerie pirenena dia misy ireo fototra-fitrasa vaovao zay nomeny ny fitondram-panjakana entina anakakaizana ny vahoaka andrindrana ny fandriam-pahalemana ampatonga ny vahoaka andro fahalemana any amin'ny faritra misy azy tsirairay avy aloha raha antsika indray aloha ny synchronisation japonaise zay ataony reto mpianatra amin'ny sekoly miaramila pirenena reto hitantsika amin'izao ny fitoeratelo SMP izay manamarika ny sekoly miaramila pirenena izay ihany koa no namarana sy fampisehoana nataon'ireto mpianatra avy ao any misy ambony miaramila pirenena reto ny synchronisation japonaise no nentin'izy ireo ho antsika tamin'ity androany ity makasahantsika andriny izy ireo Malagasy Rahina miara-mientina ho an'ny fitiavan-tanindrazana izany no lohahevitra manentana antsika hiara-kalaza izao vaninandro lehibe ny faha-enina amby roapolo jona izao raika amby roapolo taona lasa fiandrianam-pirenena malagasy ambony dia ambony Madagasikara izany fahambonian'ny firenentsika izany no tantarana ao anatin'ny sisig lehibe ny fiandrianam-pirenena ity tany Madagasikara vahoaka malagasy fiavalana malagasy miaraka ary fitraona izany firaisana
zao zany dia manomboka amin'ny famondrana ireo andian'ny mpitsoka mozika avy eo amin'ny musa. Inona no azosika ambara mikasika an'izay colonel? Ya ny mpitsoka mozika ny tafika na ny musique des armées no manomboka ny matso mandeha manokana ry zareo satria andeha aka-toerana hipetraka ahafahan'ny ambiny manao an'le matso ka ny kapiteny Tolo-Janahary no lehibe mitarika azy arahan'ny tambour majeur. Ny andraiky tsy misy moa dia manome voninahitra ny lanonana sy ny olo-manakaja na olona tonga avy any ivelany. Manafana lanonana ara-miaramila ihany koa zareo ary mampiofana sy manomana ny mpanao mozika eto anivon'ny tafika izay efa misandrahaka eraky ny renivohim-paritany. Ya commandant. Ie, arak'izay moa zany dia tazantsika mandalo eto amin'ny kianjan'ny Mahamasina manoloana eto ihany koa ny mpitsoka mozika avy eo amin'ny gendarmerie pirenena. Izay tazantsika orinina ny mpitsoka mozika ny tafika izay ahitana ny tambour major gendarme principal hors classe Andriatsilavo Jean Rémy. Ahitantsika aniny tena izay mirefy ray faingo 30 metatra ary milanja aotra faingo 570 kilogramme. Ny GPC Andrianarjon Rivoniaina moa no chef de musique amin'izany. Araka izay voalaza teo dia ny andraikitr'izy ireo dia manafana lanonana ara-panjakana indrindra ny ato anatin'ny gendarmerie pirenena ary manome voninahitra ireo vahiny manakaja avy any amin'ny firenen-kafa voatendry hiasa eto amintsika noho ny fandraisana ara-diplomasia tonga manatitra ny taratasy fanendrena azy eny amin'ny filohan'ny repoblika. Manao ny asa mahazandary azy ihany koa nefa izy ireo amin'ny fotoana izay tsy siany lanonana tahaka izao na ireo lanonana izay voalaza teo aloha. Dia tazantsika mamonjy ny toerana hitsofany sy hitendreny ny fitaovana ireto mozika rotonta ireto. Ho an'ny tafika manokana dia niova ny anaran'ny musa mataloha fa lasa musa musique des armées izy amin'izao fotoana izao ary ny toby colonel Rakotony Rainy Alphonse Ovedanana ihany no itobiny zareo. Kely moa araky ny voalazany namanavon'ny police nationale teo dia mety mpitsoka mozika anankitelo zany mety tsika ilatsy eto amin'izay fotoana izay samy taona firy ary azo antoka fa mety afinaritra kokoa zany ny jerevana an'izay farombonana izay atao hoe lafiny telo mitsoka mozika zay. Ya, zay indrindra sady makalaza ny fa raiky amby enimpolo taona ihany koa ny fahenimpolo taona ihany koa ny polisy pirenena amin'ity taona ity be da be ny etsika izay hoarahana amin'ity taona ity amin'izay fankalazana izay efa miezaka ny polisy pirenena amin'izao fotoana izao izay rerisany tsy manana fa amin'ny manaraka raha zay teneny général zay mpitsoka mozika anankitelo no hitantsika eo ny musa, ny gendarme ary ny polisy pirenena. Et commissaire Fidy Andremiandra avy amin'ny ministère filaminana anaty moa izay nanazava makasika ny mpitsoka mozika na raha antsika teo izay. Sary hafa mihitsy tsy tahaka ny fahita isa-taona aloha ny sary eto fa dia sary vaovao nentin'ity kianjan'ny Baria ty raha ny fahitantsika dia ny matso maraina fa tamin'ity dia natao ny tolakandro ary dia hitantsika miainga avy any amin'ny ilany avy any ny commandant d'ensemble na ny tarihan'ny général de brigade Saifoudine izay platsaka ny Elonaina izy no hitarika ny fibaikona momba ity raha ty colonel Rakotoarisoa Erinjanahary. Ya, misaotra namana Bernard fa raha ny tena izy zany dia tsy maintsy mandeha manokana aloha ny commandant d'ensemble
dia eto moa araka ny voalazanao teo dia ny général de brigade Saifodine nandrasanasana lia izay pilatsaka ny alohan'aina Matianina no mandalo amintsika izao arahan'ny fanevan'ny CDS ikopa. Anisany nanao fampisehoana saut en parachute tamin'ny 26 juin 2019 teto moa ity manamboninahitra général ity. Dia miandry ny petrahany eo amin'ny toerana efa voatokana ho azy isika dia avy eo miroso amin'izay ireo mpanao matso mifandimby. Eo amin'ny fanaovana an'izay le hoe manao commandant d'ensemble zay zany tsy maintsy misy grady iarana, tsy maintsy général moa zany no afaka manao an'izay sa manakory? Tsy maintsy satria tsy maintsy ambony grady no ny mpanao matso rehetra zany no manao an'ity commandant d'ensemble ity dia safidinana manokana arakaraka le sy ny asa koa zany. Dia hitantsika miala any zany zao ny saina rehetra faneva entin'ny olona rehetra anao matso misy ny akmila misy ny sekoly isan-karazany dia mandalo eto anoloan'ny tribune. Tazantsika eny ambony ihany koa zany ny zareo avao mitafika anabakabaka dia misy ny angidim-by moa filazantsika azy anankitelo. Ireo angidim-by tazantsika teo moa zany dia ny AS 350 B12. Nampiavaka tamin'ity taon'ity avy hatrany dia niarana nandroso ireo faneva pirenena fa tsy nandeha tsirairay toy ny mahazatra hoe mandeha isanisany fa tonga dia nitambatra daholo na ny avy amin'ny akademia miaramila zany hoe na ny avy amin'ny sekoly na avy any amin'ireo toerana samihafa zay misy zay ve ilay fanovana isany ao anatin'ny fanovana ihany koa zay mokoa zany mba tsy ampitsanga mitoetra n'ilay olona ery amin'ny tribune zay olo manakaja maro dia naroso meloha ny faneva amin'ny endriny vaovao. Mandalo indray zany zao ireto Cessna maromaro dia ny Cessna 206 dia mariana fa ny tarian'ny colonel Rabe Mizanatoky commande mibatako teloha no tête de file amin'ito défilé aérienne reto. Tamin'ity indray mitoraka ity teo tonga dia avy hatrany dia niroso tamin'ny fandalovan'ireo sidina amin'ny tafika zany daholo ve ilay fiovana sa inona no antony? Ny antony ho an'ny Cessna manokana dia rehefa miamaizina ny andro any amin'ny amin'ny 10 eo dia efa tsy maintsy miditra miverina any amin'ny toerana ny alany ireo Cessna ireo fa tsy afaka mandeha amin'ny maizina dia tsy maintsy nalefa roa farany tena izy tokony ao arindrina kely no tokony andehanandro zareo. Dia amin'izao fotoan'izao moa zany dia tazantsika ireo andihany avy eo anivon'ny akademia miaramila izay tarihan'ny général de brigade Ramanakavana izay commande ny sekoly ny akademia miaramila izay mitarika ireo andihany fa 320 sy ny andihany fa 220 izay ivoaka tsy ela amin'ity moa zany ny andihany fa 220 ary ny andihany fa 420 moa dia tsy tonga teto fa any amin'ny camp amin'izao fotoan'izao zareo atao amin'ny tafika tanety izy no afaka nazava ny fanampin'izay. Tsara marina aloha fa ny lehibe ny sekoly dia nivoaka atao amin'ny andihany fa 220 izy zany ny lehibe ny sekoly amin'izao fotoana izao ary araka ny voalaza teo moa zany ny faneva tsy mitovy amin'ny taloha fa lasa any amin'ny aloha fa tonga dia ny lehibe isanisany zany no mandeha miaraka amin'ireo miaramila na ireo olona ambany fahefana. Raha tazantsika dia mandalo eo anoloanan'ny tribune centrale zany ireo mpianatra manamboninahitra manao ny matso. Misy ny samihafa azy zany dia misy ny fourreau doré ho an'ireo andihany fa 220 dia ny fourreau argentin ho an'ny andihany fa 320.
ny andian'ny faefatra amby efapolo moa dia mbola tsy vita batemy fa raha vita batemy izy zany dia tokony efa afaka manao ny matsotra any. Rehefa mandalo eto amin'ny manoloanany misy an'ireto manamboninahitra sy ny filoham-pirenena dia manao an'ilay banjina via dia mitodika manaraka an'izay ny pilatro. Tazantsika manaraka izao kosa indray ny avy ao amin'ny sekoly ambony ny gendarmerie pyrénéenne avy ao Moramanga na ny école supérieure de la gendarmerie nationale. Ny colonel be mananjara Herniaina Andrianjafy komandin'ny sekoly moa no tazantsika mitarika an'izany mpandray anjara amin'ny matso izany. Hitantsika manaraka azy ao koa ny lieutenant colonel Randrianasoa Lova izay directeur des études ary misy ny olafy izay telo mifanesy aorinan'izy ireo. Ny olafy voalohany izay tarihany chef d'escadron raha Samuel Lala John Sava ahitana mpiofana manamboninahitra andiany fa 570 amin'ny cours d'application des officiers. Tiana marina moa fa misy ny teratany vahiny anakenina ao anatin'ny mandrafitra n'io manamboninahitra mpiofana io izay ahitana togolais anankiray, nigérien anankitelo ary comorien anankiroa. Zay zany no hita ao anatin'ny zay ary ny ao anatin'ny olafy faharoa kosa dia ahitana ny lieutenant colonel Ramarla Andriamijoro izay manamboninahitra lefitra miofana ihany koa ao amin'ny sekoly ambony gendarmerie pyrénéenne. Izao tazantsika izao kosa indray dia ny avy ao amin'ny sekoly ny gendarmerie pyrénéenne avy ao Ambositra izay tarihan'ny commande ny sekoly moa izany dia ny général de brigade Miandrosoa Olivier. Manaraka azy ao moa ny colonel Tovla Adolphe izay taleny fampianarana ao amin'ny sekoly. Ao manarakaraka azy ao ihany koa ny chef d'escadron Ramandry Manana Rijaniaina izay commandant koro ao amin'ny sekoly ao amin'ny egna Ambositra ihany koa. Tiana omarina moa zany fa io sekoly ny gendarmerie pyrénéenne ao Ambositra io dia taniketsan'ny gendarmerie pyrénéenne izay niforona tamin'ny taona 1977 manofana ireo tanora lasy vavy afaka tamin'ny fifaninanana hidirana ho mpianatra ho zandary ka nahafenony fepetra ara-batana sy ara-pahasalamana. Ny andiany fa 570 nivoaka tao voatsela tao amin'ny sekoly ary efa eo ampandraisana ny fidirana ny andiany fa 470 ny sekoly amin'izao izay efa vonona tanteraka amin'ny fandraisana izany. Dia tazantsika manangasangy eto indray zany izao andro zareo avao amin'ny sekoly pyrénéenne ho amin'ny manamboninahitra lefitra ny tafika ka ny colonel raha tsara hevitra Andria Misetra no mitarika azy raha ny lehibe ny sampandrarahany fampianarana sy ny fiofanana dia ny lieutenant colonel Rakotomalala Joassin. Ny Ainsoamo no mandraikitra ny fanofanana ny manamboninahitra lefitra ny tafika rehetra ary manofana ihany koa ny mpanabe sy ny mpanentana afaka ampafantatra ny monitariat agricole. Ny Ainsoa ihany koa ny manofana ny sous-officier spécialiste eo anivon'ny tafika mivelatra amin'ny sehatra maro ny tafika ankehitriny ary izay ny antony ny anatsarana ny lafin'ny fiofanana mba hananana olona afaka miatrika ny ambana maro lafy. Ao Antsirabe ihany moa zany no misy azy ireo. Dia tazantsika moa zany zao ny colonel Randremifidy Rafidy San Bernardin Alain. Manaraka azy ny fanevany sekoly izay mitondra ny tarigetra fahaizana fahendrena fandresena. Ny CMP moa dia misy sapam-pianarana maro ao manomana ihany koa ireo afaka baccalauréat amin'ny fifaninanana hiditra ao amin'ny akademia miaramila. Misy koa ireo manaraka ny lalam-piofanana teknika izay vao tsy ela no niverenany indray.
misy a ny classe préparatoire izay a miofana mandritry ny rotaona manao sapampianarana any amin'ny anjerimanontolo a alohany a hidirana ao amin'ny akademia miaramila. Mariany etona fa rotaona ny sesy zay a dia 100 isan-jato a ny valim-panadinana baccalauréat tao amin'ny sekoly miaramila pirenena. Anisany mandray anjara mahavitrika ihany koa amin'ity fankalazana ny fetim-pirenena ity ny avy amin'ny polisy pirenena. Arak'izao dia ny avy amin'ny sekoly pirenena ambony eny Ivato no manohy ny filarana. Ny commissaire de police Razavambafaka Philippe Gaël izay lehibe ny sampandrara anatiny anivon'ny sekoly no mitarika ny filarany. Misy mpianatra andihany anankiroa ny avy amin'ny sekoly dia ireo mpianatra ho commissaire de police amin'ny andihan'ny fahatelo amby roapolo sy ny mpianatra ho élève officier de police andihan'ny fa efatra amby roapolo. Tsara ny manamarika fa efa nivoaka ihany koa ny valin'ny fanadinana izay efa nanana polisy tamin'ity taona ity. Anisan'ny sekoly mandray anjara ihany koa ny avy eny amin'ny sekoly pirenena ho an'ny inspecteur sy ny agent de police. Any Antsirabe no ahitana izy ireo ao amin'ny camp Michelier. Ny commissaire de police Rakotonaivo José Johnson no mitarika ny mpianatra avy any Antsirabe. Ny teny filamatry ny sekoly ny polisy any Antsirabe dia ny hoe fitsipika sy fikirizana. Amin'izao fotoan'izao dia mbola samy miatrika fampianarana sy fiofanana eny anivon'ny sekoly ihany koa ireo mpianatra rehetra ireo. Tazantsika manangasanga izao indray ny avy ao amin'ny fibaikona ny volotombo misahana ny andraikitra manokana eny Ivato na ny commandement de formation spécialisé na CFS Ivato izay ahitana ny commandant ny général de brigade Bama Marima izay commande ny Vodrontoby, izay ahitana ihany koa ny colonel Ralaibeza Hubert Claudion lefitry ny commande ny Vondrona. Ahitana ihany koa amin'ny olafy voalohany ny capitaine Razafy Miaramanana Antoinette ary amin'ny olafy faharoa ny capitaine Diambelou Elicide Henri. Marina moa fa ny andraikitra izay isan'ny CFS na ny fibaikona ny volotombo misahana andraikitra manokana eny Ivato dia manome tanana ireo zandary eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny ady amin'ny alatrombo manerana nosy. Manofana ireo zandary na ny mpitandro filaminana hafa mba ho matianina amin'ny fitandrona filaminana amin'ny resaka gestion démocratique des foules sy ny intervention professionnelle. Tazantsika izao ihany kosa ny avy ao amin'ny hervonjitaitra ny gendarmerie pirenena ao Fort du Seine na ny force d'intervention de la gendarmerie nationale izay ahitana ny général de brigade Mamelson Nirina Nonosy izay commande ny hervonjitaitra izany. Aray ny lieutenant colonel Zafimiary Christian ary ahitana ny capitaine Rakoto Malala izay ao amin'ny olafy voalohany ary ny capitaine Radje Fidelis Clark ny ao amin'ny olafy faharoa. Marina moa fa ny andraikitra izay isahan'izy ireo dia ny hery miaramila ny gendarmerie pirenena amin'ny fiarovana ny tanindrazana iarahana amin'ny tafika ary anisan'ny milatsaka an-tsehatra voalohany raha sanatrika misy ny fanafiana avy any ivelany. Raha tsika izao kosa ry zareo avao amin'ny ZDS izay misolo ny région militaire teo aloha ka ny colonel Coutepaul no mandalo atsika izao amin'ny ZDS Coupe
ny général Saifodine moa ny tena lehibe an'ity GDS ity fa noho ny andraikitra fanomena azy dia ny lefiny no misolo azy amin'ity famindrany ity fahampiarovany ity no miandraikitra ny miaramila miasa sy mamita iraka eto Antananarivo. Ahitana ny DSS na détachement spécial de sécurité ao Anjozorybe, ahitana ihany koa ny centre d'entraînement tactique ny Tampiketsa sy Langaina ary ny centre national d'entraînement commando ity GDS eto Analamanga ity. Manaraka azy kosa ny GDS tsy afa-javona ka ny colonel ny général Rafalimanana no mitarika azy. Ahitana ny BOA Ambato Finandrahana sy ny centre d'entraînement Tongafeno ity GDS ity. Manaraka azy dia ny avy any Karafantsika GDS Karafantsika ka ny général Germain Théodore Emile kosa no lehibeany. Ity GDS ity dia any amin'ny faritra Boeny sy Sofia ary mitoby ao Mahajanga. Ahitana ny DSS Mandritsara, Bekapaika, Soalala, Mitsinjo ary Kandreo ity GDS iray ity. Ny GDS Karana avy any amin'ny faritra Diana sy ny Sava no mandalo eto amintsika izao ka ny général John Fitzgerald Montrouge no mitarika azy. Miandraikitra ny fitandronan'ny filaminana any amin'ny faritra varatry ny Nosy ity zone de défense et de sécurité Ankarana ity. Manaraka azy dia ny GDS Pangalana any amin'ny faritra Atsinanana aloatra Mangoro ary Analandrova ahitana ny colonel Rakotoarsoa Anjeritsoavina Henri no mitarika azy. Mitoby ao Tomasina ity GDS iray ity. Ny GDS Tsiribiana moa zany ka ny général Randriambao Ramisa no mitarika azy. Mitoby ao Morondava. Manaraka kosa dia hitantsika ny avy ao amin'ny GDS fiherenana amin'ny région Antsimandrefana ka ny général Dera Zafindravalomanana Arvelo Didier no commandiny. Mitoby ao Toliara ity GDS ity ary ahitana ny base opérationnelle avancée ao Ankazoabo. Izao tazantsika mandalo izao ny Cessna 206. Mandalo kosa zao zany ny GDS Mandrare ka ny colonel Abdoul Henri Auguste no mibaiko azy. Any amin'ny faritra Androy sy Anosy no misy azy. Dia tazantsika amin'izao ny général de brigade Randrianantenaina Félicien Arthur izay mitarika ny GDS Maty-Tanana, région Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana.
izao dia tazantsika miditra izao ny tafika anabakabaka izay misy sakelika efatra ka ny sakelika voalohany dia ny commandant de l'air tariny lieutenant Andriana Arjaona Oniaina ary ny sakelika faharoa kosa dia ny tovom-pamarana anabakabaka 370 na base aérienne 213. Ny détachement aérien Antsoy izay tariny lieutenant Rakotoniaina Lionel ary mamarana ny tafika anabakabaka dia ny détachement aérien Ios. Izao dia mandalo ihany koa ny avy ao amin'ny tafika Andranomasina izay tariny lehibe ny tompam-pamarana Andranomasina any Antsiranana ny Bana dia ny capitaine de vaisseau Samieng Tion. Ny tafika Andranomasina dia manana niraka manokana izay nampiandraketina azy ireo izay mizara roa mazava tsara. Ny voalohany dia ny iraka ny fiarovana ny fahadranomasin'i Madagasikara ary ny faharoa dia ny fiantohana ny asan'ny fanjakana eny Andranomasina. Marina fa araka ny fantsin-drafitra izay natao teo anivon'ny tafika dia nafindra eto ambany fibaikoan'ny tafika Andranomasina ny 2e bataillon d'infanterie de marine izay tariny capitaine de vaisseau be Rarazana Patricio. Izao hitantsika mandalo eto izao. Ao anatin'io vondrona io dia ahitantsika sakelika iray izay tazantsika izao dia ny vondrona sakelika manokana izay niofana fantatsika amin'ny hoe fimakoana fusilier marin commando izay manatanteraka iraka manokana eny Andranomasina sy ety Antanety ihany koa. Ny fanamiana teo ohatran'ny hoe miendrika lomotra, inona fanazavana an'iny le fanamiana zareo le mirakotra iny fanamiana izay nanaovandry zareo tao moa zany dia hoentina hiafenana any amin'ny toerana izay anaovandry zareo ny iraka manokana izay raha toka any anaty ala izy na ihany koa any anaty rano dia mba natao tsy ahitana azy ireo. Dia tazantsika izao zany moa ny bataillon premier bataillon parachutiste Etsivato dia somary miavaka noho ny hafa ny famindrany, zany hoe niverina tamin'ny fotoan'androny mandala ny tradition mahaparahany zareo. Ny colonel Moussa no mitarika azy. Dia hitantsika eny Andamosiny sy eny Tratrany reo elinaina vaovao izay misy 570 avy amin'ny fitondram-panjakana. Milamina dia milamina misy moa zany no famindran'ny reto andihany avy eo amin'ny platsaka anelonaina mena vazany reto ao anatin'ny fihetsika mirindra maneho fa lehilahy tokoa izy ireo misalotra n'izany fanamiana izany miaraka amin'ireo
maroboninahitra isan'ny tokony na ny eny tratrany na ny eny an-tsoroka milaza zany fa ao amin'izy ireo ny ery amin'izay filatsahana anelonaina izay ary raha mitaratra ireo le andian'ny faharoa avy ao aoriana indray dia miendrika le fanamiana robot reny zany le ao afara ao reny moa dia efa hitantsika ihany amin'ireny amin'ny sarometsika amin'ny fahitalavitra. Ito zany dia hoasehoan'zareo mivatana ny filatsahana anelonaina amina fiaramanidina sesina dia milatsaka manao solibre aloha izy zany hoe milatsaka fotsiny mbola tsy mivelatra ny elonaina asa any amin'ny 4 metatra zany filatsahana zany colonel. Raha ny saut ataon'ireo chuteur ireo zany dia any amin'ny 10 metatra miala amin'ny tany dia ry zareo ihany no mamono ny elony. Fa ho an'ny mpilatsaka ny elonaina tsotra zany dia misy an'ilay ouverture automatique dia eo amin'ny 400 metatra miala amin'ny tany eo no anaovana azy ka vao mivoaka ny fiaramanidina ianao dia mivoa ny elo. Anisan'ny zava-baovao amin'ny fampitana mivatana tahaka toy ihany koa ny fahitana mpilatsaka ny elonaina milatsaka avy any zany dia mariky ny firoborobo ny teknôlôjia ny fifandraisan-davitra izay efa miroborobo tokoa amin'izao fotoan'izao na eo amin'ny endrika fampitana mivatana izao lanonana mahakasika ny faha-20 taona ny fahaleovan-tena eto amin'ny kianja be ny Baria eto Mahamasina izao na ihany koa ireo hetsika izay ataon'reto andihana miaramila izay mpilatsaka anelonaina eto izao mamelanja izany faha-20 taona ny fahaleovan-tena izany. Amin'ilay fiainana andavanandro ny mponina inona no endrika isehon'ilay asan'ny mpilatsaka anelonaina mon colonel? Ry zareo reo zany no miandraikitra ny fampandriana fahalemana ny tany zany hoe rehefa misy ny vonjy-taitra dia ry zareo no irahana voalohany manao an'izay asa izay. Manao ihany koa ry zareo ny fanampiana amin'ny ohatrin'ny miaramila rehetra moa zany mametanana sy miezaka midina ifotony manakaiky ny vahoaka amin'ny lafiny maro. Tao anatin'ny bataillon multimission zao dia ny zato tamin'ireo zany zao dia ry zareo mpilatsaka ny elonaina daholo no nameno azy ary nisy apahany nalefa tany midongy atsimo tao anatin'ireny taodraraha mafana voangan'ireny fa dia ny zareo ao amin'ny premier bataillon para daholo ny 770 nalefa tany atsimo. Atsimo zany moa dia anisan'ny toerana izay lasipatry ny asan-dalo faraparany teo ary dia tonga tany mihitsy ireo miaramila izay mpilatsaka ny elonaina nanao ny hetsika mikasika izay fa amin'izao fotoana izao ihany koa dia miaraka amin'ireo fitaovana vaovao inona no azo anazavana ny reto fitaovana vaovao entin'ireto andihana. Ireto moa zany ny groupement des forces spéciales d'intervention izay vao naorina tamin'ny taona 20 raika amin'ny 20 ary maromana koa tamin'ny volana febroary dia ireto zany no manao an'ilay iraka manokana iraka spécial zany hoe tsy zakan'ny miaramila hafa fa manana fahaiza-manao manokana ry zareo karazarazan'ny ren'le troupe d'élite ohatry ny any ivelany ireny dia mitondra basy mahery vaika vaovao ry zareo dia mitondra ihany koa le masolavitra mahita amin'ny maizina. Izany hoe na alina na atoandro dia afaka manatotosa ny iraka ry zareo. Notsongaina manokana tao anatin'ny miaramila amanjatonjatony sy amanarivorivony ireo mandrafitra ny GFSI ireo.
basy vaovao avy amin'ny fitondram-panjakana ireo zany hoe afahana miroboka anaty rano nefa mipoaka ihany le basy rehefa na anaty rano na ety tanety. Misy mantsy ny basy sasany raha vao entina ao anaty rano dia rehefa apoakanao ety tanety dia manao rateo izy ny fitenenana na tsy mipoaka. Fa ireto basiny zareo reto zany na ny anaty rano ary dia afaka tifirana na maizina dia misy an'le pointeur laser menamena iny misy ihany koa ny visée nocturne ahafahany zareo mijery amina mahita amin'ny maizina. Nahoana mory zareo reto no manao saritava? Amma groupement de force spéciale azy dia afenina mihitsy hoe rakoto fa io sa raha be tsy fantatra na izahay ary ao anatiny dia tsy mahafantatra hoe izy ireo. Fantatra fotsiny zany fatapatatra fa tsy fantatra hoe izy mba hiarovana ny ain'izy manokana sy ny vady aman-janany satria raha fantatr'olona ianao manao asa ohatry tony dia moramora ho an'ny olona no mitady zavatra amin'ny tena ny fiainanao aty ambadika dia izay mahatonga zareo misarotava foana amin'ny asa rehetra ataony. Tsy misy rasovy amreto, misy vehivavy tipresahana rakoto tsara be ndresy. Hatreto aloha dia mbola tsisy rasoa fa mino fa tsy maintsy asiana rasoa satria ny rasoa dia afaka fangaro amin'ny sarababem-bahoaka ihany koa ka mino fa raha pitso raha afaka pitso mety tonga any amin'ny rasoa sika. Le hoe approche genre za ny vehivavy sy ny lehilahy indrindra ao amin'ny tafika moa zany dia efa marobe ny fisiana vehivavy ao anatiny fa eo amin'izay le fanaovana an'izay hoe andiany manokana izay zany mbola tsy misy satria mila herim-po lehibe ihany koa ny ao anatin'izay. Le hoe casque de vision nocturne mandra-pianatra sary manaraka inona ny tena nilana azy iny? Le maso lavitra ho sika mahita amin'ny andro alina? Zay indrindra amin'ny maizina mihitsy zany ny tena ahitana afaka ahafahana mijery amin'izay fotoan'izay. Indray ny polisy pirenena. Ny polisy pirenena malagasy avy amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka misantatra ny polisy pirenena mandeha tongotra dia ny avy amin'ny direction générale de la police nationale izay polisia efa amperinasa. Rehefa nandeha ny mpianatra dia rehefa amperinasa no hitantsika amin'izao fotoana izao. Ny hery-vonjy-taitra ny polisy na ny force d'intervention de la police no misantatra an'ireo polisy manao ny famindrana mandeha tongotra. Tarika azy ireo ny commissaire de police Rakotorala Fanomezantsoa izay commande ny hery-vonjy-taitra ny polisy. Eny Antanimora no ahitana azy ireo ary efa misy ihany koa manerana ny faritra manerana ny nosy. Ny hery-vonjy-taitra dia manampy ny rahalahy eo anivon'ny tafika sy ny gendarmerie pirenena amin'ny resaka fandriampahalemana sy ny resaka emo. Eo ihany koa ny fanaovana ny service d'ordre sy ny maintien de l'ordre rehefa mikorotana ny tany sy ny fanjakana. Reto dia anisan'ny mampiavaka ny polisy pirenena satria izahay irery ihany no manana sakelika 100 isan-jato vehivavy. Rasoa tsy raha eo amin'ny tafika visy rasoa filazana hoe fa reto zany atao hoe brigade féminine de proximité. Miara-miasa manokana amin'ny vadin'ny filoham-pirenena izy ireo amin'ny resaka ady amin'ny herisetra mifandraika amin'ny sarangan'olona tsirairay. Ny herisetra an-tokantrano zany ny herisetra eny anivon'ny fiarahamonina. Miara-miasa ireto vehivavy rehetrarehetra reto dia miara-miasa ihany koa amin'ny polisy misahana ny fiarovana zaza tsy ampy taona sy ny eloka mamoafady. Eo amin'ilay fisian'ny vehivavy eo anivon'ny polisy pirenena inona ny tena inona no tombony zany amin'ny hoe fisian'ny vehivavy ao amin'ny polisy pirenena? Ny tombony dia ny asa aloha zany dia hitambarana mitovy ny formation, mitovy ny fiofanana na ho an'ny lehilahy na ho vehivavy fa manana tombony kokoa izay eo anivon'ny polisy pirenena amin'ireo vehivavy ireo satria misy asa afaka ataon'ny vehivavy kokoa ary moramora nova ny vehivavy azy. Izandray reto raha nanao dimy rindra ny parachutiste teo dia ny avy amin'ny vondron'ny polisy pirenena misahana ny hery-vonjy-taitra manokana na ny unité spéciale de la police nationale.
azakazaka madinika no ataon'izy ireo midika ho fahavononana. Izy reto zany dia ivondronany avy amin'ny service anti-gang, ny avy amin'ny unité spéciale d'intervention ary ny unité d'intervention rapide. Ny asan'izy ireo dia manao fanampiana sy tohana ara-teknika ho amin'ny izay mety ho asa rehetra ataon'ny polisim-pirenena, fa indrindra ny ady amin'ny resaka fangalana-keriny, ny ady amin'ny fanafiana amin'ny tambasy ary ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana mahirivaiky. Ny asan'izy ireo ihany koa dia manome tohana ho an'ireo polisim-pirenena mpanao fanadiadiana, zany hoe ny police judiciaire. Raha misy ny fanadiadiana atao ka ilaina fisamborana ka mety hoe somary sarotsarotra izay fisamborana izay, dia manao azakazaka madinika no ilazana an'izao fomba filatroan'izy ireo izao. Misaritava ihany koa izy ireo mba tsy ho fantatra momba azy. Mandalo kosa ary zareo avy eo amin'ny sampana ny mpiady fonja ny administration pénitentiaire. Vao tsy ela moa nisy fifaninanana andraisana mpianatra mpandrarano fonja izay mbola tsy nivoaka ny valin'ny fifaninanana. Ny polisim-pirenena efa nivoaka dia mandalo izy reto ngamba sina ny Andria mamonjy Arjon Laza Nestor moa zany no mitarika izany andihany avy amin'ny administration pénitentiaire, inspecteur de l'administration pénitentiaire, misahana manokana ny fiambenana ny fonja ary ny fisarana ihany koa an'ireo olona izay manana olona teo amin'ny fiarahamonina adidy amanandraikitra izy ireo zany ny fiambenana izany fonja izany, tsy aivona ihany fa ny fotoana teto amintsika no nisinina fahavakisana fonja be dia be ny mety ho anton'izay mety ho endrika tandrevaka ihany, nefa ny fisina fandaminana matotra izay ataon'izy ireo ihany koa dia efa ahafahana milaza fa tsy moramora ny fiambenana fonja zay. Tsy hivona ihany fa any Tomasina no misy ny sekoly fiofanana ho mpandrarano fonja ary marapaizana BPC no takina mpifaninana saingy maro amin'izy ireo no mana licence satria maro no amin'izao fotoan'izao kosa dia mbola ry zareo reto zany mpandrarano fonja manao matso ao arinany ao dia miditra ny avy ao amin'ny fiadidiana ny ala. Mandalo manoloanantsika izao ny vondron-drano sy ny ala ao ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjavy. Izy ireo moa dia manana targetra manokana miaro fa tsy manimba. Ny vondrona dia tarihan'ny ingénieur principal de la classe exceptionnelle général de division Rakotonjanahary Fils Olivier. Misy enina amby telopolo ireo mpianala mamendra eto, misy ny ingénieur, ny adjoint technique ary ny agent technique sy ny mpiofana ho mpianala. Ny ingénieur miofana tao amin'ny science agronomique, ny adjoint technique niofana tany amin'ny école d'application des sciences techniques agricoles nandritra ny telo taona. Misy koa niofana tao amin'ny centre national de formation des techniciens forestiers nandritra ny roa taona ary ny agent technique tany amin'ny collège agricole mandritra ny herintaona. Ny vondron-drano sy ny ala dia polisy officier de police judiciaire ambany fibaikoan'ny foibe général ny hitondra raha tontolo iainana. Ny andraikitra sahan'izy ireo dia misahana ny famolavolana, ny fandrindrana, ny fanaraha-maso, ny fanatanterahana mikasika ny ala, mifanaraka amin'ny politika ny ala. Amin'ny maha officier de police judiciaire azy ireo dia manatanteraka fisafoana sy fanenjehana sy fampiarana lalàna ho amin'ny mpanjika lalàna mikasika ny ala. Anisan'izany ny fanondrana tsara talàna ny harem-pirenena. Ary farany tsy ny kely indrindra dia ny fanatanterahana ny veloran'ny filoham-pirenena Madagasikara ho rakotra ala. Ya ny manamboninahitra vehivavy commandant Rafarary Velo Seta Maria no nanotondra fanazavana momba ny vondrony miaro ny ala, vondrony tafika miaro ny ala izay teo.
dia ny manohy ny matso dia ireo fiara na machine motorisée zany hoe teo dia ilay mandeha tongotra, eto kosa dia ny fampiasana ny fotodrafitrasa fiarakodia sy ny tahak'izay. Mitarika ny mandeha fiara moa zany dia ny général de brigade Ral John Fall Michel, commandin'ny régiment Tantafondro Arona Bakabaka na ny R3A. Ny fanevan'ny régimentany no manaraka azy ao. Izy moa zany no mitarika ny manao matso mandeha fiara rehetrarehetra na miaramila na zandary na hafa. Atsoina ihany koa hoe commandant de troupe motorisée. Izy zao numéron'ny fiara misy EM eo aloha. EM zay vao mandeha ilay laharan'ny fiarakodia. Ia, iny EM iny dia état-major, zany hoe fiara ampiasain'ny état-major ny mitondra azy. Ary ny angidimby mivezivezy manoloana antsika eto moa zany le angidimby AS 350 B2 hélico écureuil. Tazantsika izao ihany kosa ny fiarakodia avy eo amin'ny fari-piadidin'ny gendarmerie Pyrénéenne Antananarivo na ny Sirgène ny Antananarivo izay atanany koa izy ireo tamin'ny ady amin'ny aretina Covid-19 izay efa fantatsika izay mbola anatin'ny tanteraka moa isika amin'izao fotoana izao. Ireo fiara ireo dia misahana amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ary misahana ihany koa ao anatin'ny ady amin'ny aretina Covid-19 izay rahantsika malala izay ady ataontsika eto amin'ny firenentsika amin'izao ary mbola ao anatin'ny tanteraka. Hitantsika moa fa miaraka amin'ny fanevany tsirairay avy ireo fiara ireo manamarika izany ny endrikin'ireo loko sy ny soratra sy ny tarigetra izay mipetraka amin'ireny faneva ireny. Ny fanevan'ireo antoko-tafika rehetrareo sy antokona zandary rehetrareo zany no mandalo hatramin'ny fanevan zareo mpamono afona ny sapeur pompier. Le soratra eo mivaravarana hoe régiment de génie. Régiment de génie. Mandalo kosa zao ny ao amin'ny monjy voina na ny sapeur pompier izay ohatrany tazantsika tamin'ny matso mandeha tongotra dia nandeha daholo aloha ny faneva, dia amin'ny matso mandeha fiara koa dia mandeha daholo ny fanevan'ireo andalo rehetra eo. Mbola andalo eo zany le tena gros de la troupe izy ny fitenenana na le tena olombelona ao anatin'ireny antoko-tafika ireny. Raha ny fahitana azy teo zany dia ny sapeur pompier no mamarana ny troupe motorisé. Mazava loatra. Sapeur